Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ny tena tia. Nosoratany RS Zita. Zoma amin'ny rina. Oloravaka. Ary Livara. Ary Mampionina. Christophe Rabearmanana. Ary Tsiaro. No amelona ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Andro voalohany. Tsy tokony ho tapaka mihitsy ireo fanafody ireo raha matoa kely miala. Eny tompoko. Ampiasao aloha ireo mandra-pahitana ny valin'ny ekografia anao. Amin'ny larobia maka azy. Ay. Dia mba hampitonitony fanantenana aloha ireo. Fa firy taona moa ianao? Aza vaty vetivety ilay karnenao teo. Ty tompoko. Ay, vao 20 taona. Mila mitsapy tsara ianao fa tena manahira ny aretina mahazo anao io. Efa niteraka? Tsy tompoko. Eny ary. Mahazo mandeha ianao e? Misaotra indrindra dokotera. Mandram-piona tompoko. Efa tonga ato ny zanaka dada. Mandrava aloha ary androany ry dadako. Na dada ary izany mba tonga aloha androany. Reraka loatra dia mody manakaina aloha e. Ravaka. Ahoana ry dada? Etsinge eto akaiky ny dada mipetraka e. Avy. Fa ahoana ry dada? Inona hono izany mampatahotra sady ny zanako? Misy zavatra nafendrian'ny dada nga? Tsisy ka, tsisy. Fa taizindrio malotolakandro. Malotolakandro nianatra ako. Nianatra taiza? Tany an-dakilasy rehefa iverin'ny dada fa hoaizandray azy. Jereo amin'ny masony ange dada e. Mandainga ny pison'ny dada. Fona dada. Niveriny efa tsy tonga angela prof dia nandehandeha tamin'ny moto mivoaka ny tanàna izay. Tadidio tsara fa klasy d'examen ianao. Tsy mora anie ny manala an'izany fanadinana baccalauréat zany. Mila mianatra, mila mifantoka ary mila endry tsara. Geny rery dada. Ary aza rarotana ny fatsoran'ny dada. Tsy hoe tsy bedy anao dada fa tsy dia ampahory amin'izay mombanao fotsiny. Ianao anie sisano anahy e. Ianao no an'ny tandindon'ny reninao izay efa nisoton'ny fahafatesana teto atratrako. Tsy te hampandalo fangery firinanao an'ny fahasambarako ahy. Fona dada. Dada dia tiany zanany foana ninona fahadisoana nataony. Fa ory kosa izy raha vao mihoatra an'ilay fefy efa nofaritana ilalaovana ny vavitokana. Menina amin'ny dada fa tsy hampahory amin'ny dada tsony. Saotra sombiny aiko. Tiako anie dada. Vita soratra ihany ve ny carnet de correspondance andry e? Sao dia nohatra lendre mandeha ry indray mantsy. Tena telo aloha mba asosony kely any fa ohatran'izay izao ny tsy ampy aho. Aizary e. Oza koa ngefa kobon-drabaina ilay omaly iny. Kozy ve? Eno tsy haiko na iza indray no mipetsipetsina tany amin'ny tany. Ary sao dia hita mihitsy ary tsika e? Tsy possible izany e. Anao inona any amin'ilay toerana nalehantsika omaly iny koa moa izy? Asako. Iza mahalala rehefa maraka ny fikatsika ilay ry dia manara-maso hatrany am-pianarana fa tsika ny tsy mahakobo. Dia izany tokoa azy ve? Hafahafa aloha ilay firaisany tamiko omaly izay e. Na anjombona hatramin'ny endriniko. Ahoana? Dia bedy vendry? Izy indray aloha tsy dia mibedy asany e. Ny fomba firaisany fotsiny no ohatra miova miamaritra rehefa misy zavatra nataoko ka mampalahelo anazy. Rehefa mivadika ho ianao lendry dia efa kopy izay. Ay ve. No everiko fa bedy ary ndriko. Afiry moa izao. Sao dia efa taritsika ka anao aza indray ilay sola loha iny. Mbola tsaka 5 izao ka. Taranga hodindraitsika amin'ny 4.
Fiziksy mampikonayina be ngenao fa tsy ho tonga lehibe solonify. Tena leo mihitsy aloha mba mody mipirina kely ka. Fa hipirina ahoana ary? Fa ngamo isy zavatra ho azontsika korindray izao ny azavay lehibe solonify iny. Ka sao dia isy ahita ndraiko. Za mantsy efa mba nanadio sainy dada ihany omaly fa tsy amerina intsony. Aza mba miseho masery eo moe. Angamo atao amin'le hitany e. Ajanao ny fotsiny le moto dia alainy eo ihany rehefa akaiky ny ora firavana. Rantsana koa mba hanao mafy loha. Okey ary. Miditra. Ary andao aingana fa mbola andalo ao amin-drajako ampanao sininga e. Ndre, fa tsy mety ampiso angaly isakafo? To tsaingotsaingoana fotsiny. Dada. Mba afaka omeny dada vola ve a? Tsy gote a? Fa misy ina? Misy feto karakarainy ao am-pianarana hoa dia mba te hanatrika raha mba hafelany dady. Fa fetenina koa arony izany ary aiza no anaovana azy? Araka ny fono isan-taona ao an-tsekoly dia ny kilasy famaranana tsy maintsy mba manao hetsika foana rehefa fahatsiarovana an'ilay promotion. Any amin'ny espasy ilay izy no atao. Zany ve tsy ho alina? Tena riva mihitsy aloha e. Manomboka amin'ny enina fa tsy maintsy taperina amin'ny folo. Velany dada ve a? Dia mila vola ohatriny ndre amin'izany? Vola ividanana akanjo kiraro. Anao hetsika fitadiavam-bola entina no manana an'izany mihitsy mantsy izay kilasy famaranana amin'ny sabotsy izao dia mety vola kely eo fotsiny angamba sisa no ampiana. Arakarak'izay tapaka eo ihany moa izany. Dia ahoana ny assurance amin'izany? Azantoka ka. Efa ao anatiny lamina ny fanaterana ny ankizy tsirairay rehefa mody. Isy fiara hofaina moa izany e. Ay, tiandreny efa raha miara-miantsena amin'ny dada? Oe, misy mihoatra n'izany indray ary ve? Misaotra dada. Matoko foana dada fa tsy mihoatra n'le fiasain'ny dada ilalaovana. Aza matahotra dady. Manantena fa tsy hanararoatra ny fahatsoran'ny dada ndre. Fa firitsika nody. Tena aleo amin'ny ora tsy mahabedy ihany koa. Afaka adiny ray eo izany e. Ary mba iza ho bandy miaraka amin'ny ravaka ty e. Sika izao mbola tsy manao an'izany a. Mihoatra ny fehefony dada izany. Miandry feno taona moa vao afaka manao an'izany hozy dada. Dia mbola iandry afaka 2 taona ve? Eko. Ary miaraka aminareo feno taona moa izany mba izy. Fa ohatry n'inona marina moa mba vehivavy mety amin'ny ratsan-tony e. Ohatran'ny vehivavy mety amiko ihany ko. Dia efa misy ve? Mbola. Ditrako kosa aloha tsy mba hoentiko amin'ny fitiavana izany e. Any amin'ny oniversite indray mifampitady amin'izany. Tsy ratsy Paratsy fofona koa no izany sigaranareo izany ka. Angano io vafofoana indray? Sao dia anandrana aloha ndry e. Izany e. Sao dia ilay tsy fodoriko toniko. Le fifohantsika foana ty e. Misy maintso raha hanala kely ndry. Tery rangahy ataovy an'izay a. Aleo ary tonga dia ampiretiko e. Manepotra be ny ianao. Foana moramora fa tsy toy ny mitsoka fluide ohatr'izany ange. Lasonge atao ohatran'izany. Zay. Dia avoaka moramora ohatran'izao. Jereo nge. Zao. Ary to mbola mety foana ary mibirao an'ny dokotera Hermanina izany. Nefa nge dia efa mivaly mahery izao e. Sao dia tsy miasa ary izy.
Za koa tokony antso azy ihany talohan'ny nakanesana tatika. Aleo hoe antaniana ny rivavavy mipetraka amin'ny seza ry fa sao dia miandry azy koa io. Manao any ianao madama moa sa mademoiselle? Mety daholo ka. Ay, afandray izany. Fa raha tsy mahadiso miandry ny dokotera Hermanina koa ve ianao? Ie, ho ao amin'ny mihitsy aho io. Fa mety ho avy eo ihany izy. Tokony ho tonga eo izy ka. Angamba mbola nijery malala any ambony ihany izy matoa taratara kely ohatran'izay. Fa efa pakao amin'ny matetika nga ianao? Marary ny aka. Zany? Ono afaka mba miangavy zavatra kely aminao ve a? Hoe ahoana izay? Mba hisongona anao kely raha mba azo atao. Tena ho tara mantsy. Misy zavatra ho resahako amin'ny vetivety fotsiny. Miala tsiny aloha fa ohatranao hoe manao tsinotsinona anao tonga aloha e. Ay, raha tsy hoe ela moa dia maninona? Tsy ela ka. Tsy maninona re? Saotranao sahaty. Monsieur Rivo aloha ny anarako e. Faly mahafantatra. Ay, azafady vetivety Allô? Eny eky fa tsy adiniko a. Mbola aty amin'ny dokotera? Ka valina eko fotsiny ka. Eny ary, rehefa aveo azafady tsy maninona. Ary tena tara kely tokoa ny dokotera izany androany. Haino tokony ny antso azy koa aloha vao nakaty. Tena ho tara marina. Efa iny izy ka. Efa iny izy kay. Monsieur Rivo, manao ondra matoa kely mialy. Manao na dokotera? Ise mihitsy no andrasako. Salama tsara? Miala tsiny fa mbola sahirana kely tamin'le marary tao ambony ahy. Tokony antso miloko seko. Record FM nanolotra anao teo ny tena ty. Nosoratany RS Zita. Zoma amin'ny rina. Oloravaka. Arliva. Ary mampionona. Christophe Rabe Armanana. Ary Tsiaro. Nona Melina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. mbola itoy